anapaka ampotsika ne fiadanan'i Kristy. Amen. Amin'ity andro zoma 7 Mai raika amby roapolo amby roa arivo ity gavana ny anjara mofinaina ao antsika dia ny Korinthianina faharotoko fahatelo andininy enina voalohany. Korinthianina faharotoko fahatelo andininy enina voalohany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Moa mideratena indray va izahay sa toy ny sasany kosa, sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay aminareo na avy aminareo? Inareo no epistilinay voasoratra atamponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. Eny aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo sy nisoratana tamin'ny ranomaika anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'ny izay vato fisaka ny nofo dia ny fo. Ary manana izany fatoriana izany ny amin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'i Kristy kanefa tsy miambo hanana fahalevana avy aminay hevitra na minana izay fa ny fahalevanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahafily. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Vavaka isika alohany andrenesana ny hafatra ao antsika. Sotranao izay raha eo fa anambara aminay indray nanao ny hafatra sy ny teninao aminay. Koa aoka nakoako aty am-ponay ny teninao ane no faniny tongotray sy fanazavanao ny lalanay. Saotra Jesosy teniny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro zoma 7 Mai raika amby roapolo amby roa arivo ity gavana dia Korinthianina faharotoko fahatelo andininy enina voalohany. Ka ilay tapany farany eo amin'ny andininy fahaenina tapany farany manao hoe fa ny fanahy no mahafily. Ny fanahy no mahafily. Asika raisana koa hoe misoratra mahafaty fa ny fanahy no mahafily. Inona ny tiana ambara amin'izany? Ny soratra dia manambara ny lalàna ary ny fanahy dia manambara ny asan'ny fanahy masina. Tsy haintsika ry havana ny mahatanteraka ny lalàna fa rehefa tsy mahatanteraka ny lalàna io mantsika dia enjehiny io lalàna io tsika ary faizany io lalàna io mihitsy ary milohany io lalàna io. Fa ny fanahy masina kosa tsy tahaka izany. Fa ny fanahy masina eto dia lazaina mihitsy hoe ny fanan'Andriamanitra velona no manoratra ny lalàna ompoko sy omponao. Fa tsy eo mivato fisaka tsony ny lalàna fa soratana ompoko sy omponao. Ny andro Pentekosta ry havana dia andro ankalazana ny nanomezan'Andriamanitra ny dity folo na ny teny folo. Kanefa ny andro Pentekosta koa atsiarovantsika ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina. Ary tamin'ny nanome ny fanahy masina izy dia nisoratan'Andriamanitra ompoko sy omponao ny lalàna sy ny dity amin'ny fitsipy. Tonga velona ao anatiko sy ao anatinao Kristy. Ka tonga epistilin'i Kristy mandehandehantsika vakin'ny olona. Misy filazana tahaka izao ry havana ato amin'ny soratra masina. Ny filazantsara efatra Matthieu, Marka, Luka, John. Amin'ny filazantsara fahadimy dia ny boky ny asan'ny apôstôly izay mampifandray isika amin'ny filazantsara sy ny epistily. Ny epistily dia fampiarana n'ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Fampisehoana fa antsika dia efa olombovonjy dia manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy ho tonga amintsika izany sitrapon'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainantsika isan'andro anandro raha tsy nomenantsika ny fanahy masina izay manoratra ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra sy ny ditiny amin'ny fitsika. Koa lasa manana fiainam-baovao tsika, tsy tenenina intsony hoe ty fa ny fanahy masina mihitsy no mibitsika eo anoloantsika sy aoritsika ary ao anatsika manao hoe ity ny lalana ka andiana dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa tsy miankina amin'ny tenantsika intsony sika
fa miankina tanteraka amin'Andriamanitra dia miankina amin'ny Jesosy Kristy, ny Andriamanitra tonga olombelona miara-monina amintsika ary vonona monjy atsika sy hanafaka atsika ary hampandrisy atsika. Zay ny asan'ny fanahy masina ary havana. Jesosy monina anatsika, zay tarika atsika sy mampahery atsika ary mamonjy atsika amin'ny karazana fahalemena mora mahazo atsika. Dia angatao mandrakariva amin'ny fanahy masina ampiaitoy ny fahotahitsika, fa raha meky ny fahotahitsika sika dia matoky sy marina izy ka manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Ny soratra manenjika atsika hoe tsy natanteraka ny lalantsika, fa ny fanahy masina kosa mampiaiky atsika fa mpanotsika, ary rehefa meky fa mpanotsika dia mitody eo amin'ilay Jesosy Kristy le vonina hanafaka amin'ny mpanota sy hamonjy ny mpanota. Misy teny tahaka izao nataon'ny mpandinika soratra masina anankiray hoe ny lalàna dia lalana tarika atsika ho amin'ny famonjena. Ny lalàna dia lalana tarika atsika ho amin'ny famonjena. La loi, le chemin du salut. Satria rehefa matary diso sika, mieky fampanota fanahy masina rahateo miasa tanteraka izany, ny lalàna mampiseho hoe rehetra ny zavatra tsy vitantsika, ny soratra masina mampiarahany ny fahotahitsika, eo tsika dia meky ny fahotahitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mampiaiky atsika an'izany, dia mitody eo amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotahany izao tontolo izao. Ny vonina handray ahy sy handray anao mpanota izay mibebaka ka mitondra atsika ho amin'ny fiainam-baovao sy ho amin'ny fahatsarana rehetra, ka ianao izay efa natsoina hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana magary, ianao efa izay nalaina atao anatin'ny fahafatesana natsangana ho velona miaraka amin'ny Kristy. Andeha araka amin'ny Kristy ianao ny fiainana sy lalana sy fahamarinana fiainana manakizay ho anao. Amen. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy izany. Ny soratra tokoa no mahafaty fa ny fanahy no mahavelona. Dia ataovy miarihary ho mandrakariva alohanay ny teninao mba tsapahanay ny lahaka isozorana, andrina tsapahanay koa ny fahotanay vokatry ny fiasa ny fanahy masina aminay, satria ny fanahy masina mampiaiky anay amin'ny fahotanay ka azonay mitody eo aminao Jesosy Kristy, ilay tsy avy antso ny marina fa mpanota izay mibebaka. Dia bebaka eto anatrianao izay amin'ny tsy mety nataonay rehetra, ara-pare izay tsy ameriny zanontsony, fa mbanao ny sitraponao indray amin'izao sy izao sady hivavaka hoe ngainay izay ny an-dany. Mamasina ane ny naranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao dia tany tahaka ny an-dany. Menao ininy anina sahazo anay ary mamela ny helokay tahaka namelanay izay vinika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaraizana ka fanahy masina, raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay tononan'i Jesosy Kristy tompontsika, mpiandro-ondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ao anatinareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra Geriany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.